fola dia hiditrao. Miobio an' Jehova ary tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Terana ianao rira, terana Jesu tomponay, terana ny fanaiko, terana fapany Jesu. Andriamanitra ray, misotranao ny amin'izao fotoana sarobidy izay ahafahako miaraka amin'izao namana izao, izay handray ny hafatra sy fampahirezana avy aminao. Miteza hoeton'ivonay ary handray ny vavaka izay asandratra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabanao na traranao andray an'izao sabata masina izao. Engane ny fahasoavan'i Jesosy ho aminao ary ny fitahiny koa ho aminao ary tsy alety ianao raha tsy fihengiky ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fitahiny rehetra.
Manasanao anjain'ny baibolinao ka amaky izy avosoratra ao amin'ny Exodosy 20:12 sy ny Apokalipsy 20:20. Exodosy 20:12 sy ny Apokalipsy 20:20. Rehefa hitantsika ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 20:12. Manajanona ianao sy ny renao mba ho maharanjo ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Apokalipsy 20:20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afainga ianao, amen, avy Jesosy Tompo, amen. Manasanao hiarika hivavaka isika. Ry Jehovah ray masina tsara indrindra eny an-tany, endrena efalinay amin'izao ora masina sabata izao. Misaotra satria notantaninao sy novombinao ny fiainanay nandritrin'iny enemana iny. Ketrindray malalo, irinay ny hamelanao ny helokay amin'izao ora masina izao. Ary irinay ny fanatrianao feno izao fotoana izao. Mangataka aminao Jehovah Tompo, anympanopinao izay hitondra ny teny. Ianao no hanositra ny molony, ka ny teny rehetra izay ho renesinay amin'izao fotoana izao dia mba ho vaty fantsika adiam-ponay tsirairay avy. Irinay ray malalo ny hidiranao an-tsehatra, indrindra ray malalo eo amin'ny fitaovana sy ny zavatra rehetra izay ampiasaina. Ary apetraka ifeno ampelantananao izao fotoana izao. Fahatononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Eo amin'ny fitaom-pivavahana manokana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika ka omena fotoana ianao ahafahanao manomana izany ary aorian'izay dia hanatanteraka vavaka mangina isika. Ao amin'ny baiboly dia misy tantarana Prala izay tantara maneho ny fanolorana ny fanatitra. Tsy tantaran'izy akory izany fa tantaran'i Kaina sy i Abela. Tamin'izany fotoana izany dia nankasitrahana ny fanatitry i Abela fa nolavina kosa ny an'i Kaina. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana no ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay atolotrao. Tamin'izany fotoana izany dia nomena toromarika i Kaina sy Abela ny amin'ny fanolorana ny fanatitra. Ny safidiny tsy hanaraka izany anefa i Kaina, hany ka tsy nankasitrahana teo anatrihan'Andriamanitra ny fanatitra izay natolony. Ankehitriny ihany koa dia manome toromarika ho antsika Andriamanitra eo amin'izany fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony izany. Voalohany, aoka hanana ny toe-tsain'ny fiankohofana. Ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony dia tsy adidy fa fanehoana fankasitrahana an'Andriamanitra ary fiankohofana izany. Ka aoka atolotra amin'ny mpifaliana eo anatrihan'Andriamanitra izany fanatitra izany. Arak'izay voalaza ao amin'ny ohabolana 7:7 manao hoe mankalaza ny Jehova amin'ny fanananao. Atolory amin'ny fonao manontolo izany fanatitra izany. Faharoa, dinio ny tenanao. Hoy ny Korinthiana 2:13-15.
dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoany ianareo na tsy izaho toetra ny tenanareo. Ka tsy sarovy ny nanoloran'Andriamanitra ny zanany ho fanatitra mba amonjena aya ary amonjenanao ihany koa. Ny fahatelo dia ataovy loha laharana Andriamanitra. Ny Matthieu 4:9-7 dia milaza manao hoe fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao izany rehetra izany. Miantso antsika mba hanao loha laharana an'Andriamanitra izany teny izany. Ka manomboka izao ary ny amin'ireo fitahiana rehetra izay nomen'Andriamanitra anao dia tadio fa avy aminy izany. Ka aoka hanana toe-tsainy fiankofana, aoka handiny tena lalina ary aoka hanao loha laharana an'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia ahavita asa lehibe ny fanatitra sy ampafolony izay atolotra ao ho an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra io, misaotra anao izahay ny amin'ny fitsimbinanao anay tsirairay avy, ny amin'ny nanomezanao anay ireo fitahiana marobe, ary tianay ny ankasitraka anao amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampafolony izay atolotray ho anao. Ka aoka ary izany mba ho ankasitrana eo anatrehanao ary havita asa lehibe ho amin'ny famitana ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona izany favaka izany. Amen.
Faly miarahaba antsika ankizy tsirairay avy indray ny tenako nahatratra izao sabata izao. Mbola fifaliana ho no hitondra toriteny ho antsika androany. Ny toritentsika moa dia mitondra ny lohateny hoe vokatry ny tsy fankatoavana. Vokatry ny tsy fankatoavana. Tantarana mpianadankely anankiroa no entiko amintsika androany. Izy menadazy reto dia any ambanivohitra lavitra be izy no mipetraka. Dia indray andro izy natsonineny. Natsonineny izy menada. Ny anaran'izy ireo moa dia fitahiana sy finaritra. Fitahiana ny zokony ary finaritra kosa ny zandriny. Natsonineny izy fitahiana sy finaritra. Ahoana tompoko hoy izy menada. Rehefa nanantony izy dia hozy izy neny hoe izao ry izy menada efa hiditra ny toam-pianarana zao tsika dia mila anareo za miaraka foana rehefa mandeha mianatra sy rehefa avy mianatra ianareo menada. Dia hozy izy menada hoe eny tompoko. Dia rehefa nandeha teny dia niditra nianatra izy menada. Nandeha ny fotoana, nandeha ny volana, niaraka foana izy menada ireto. Fandray andro na nita-kevitra hivitahiana. Hozy izy hoe tany an-tsainy tany. Ohatrany makamy be koa zany miaraka amin'ny finaritra isan'andro izany ka. Aiza koa ve zany dia tsy araka amin'ny namako mba handehandeha mihitsy zany fa vao mirava dia tonga dia hody foana. Dia nanomboka teo dia hozy izy aleo rangaha fa hitady fika dia tsy miara-mody izay sy io Dia nandeha izy teo hozy izy nataony mahita hevitra za. Aleo fa teneniko mihitsy mety mihitsy izay hevitrako izay. Finaritra aviana endry Dia nanantona anazy raika izy finaritra. Rehefa nanantony izy dia ahoana hozy izy. Dia hozy izy fitahiana. Izao finaritra za tsy araka hody amindry androany fa mbola andehandeha kely araka amin'ny namako Dia hozy izy finaritra hoe tsy mety zaniko. Tsika nge efa nafaraneny hoe miara mandeha mody foana Dia hozy izy ny endry koa zany. Za ve zany tsy araka amin'ny namako mba handehandeha mihitsy. Dia hozy izy hoe ka tsy mety zany fa miteny amineny elahy dia rehefa avy miara amineny elahy dia miara mandehandeha amin'ny namany lahy. Dia tsy nety mihitsy raika izy fitahiana. Hoy izy hoe andandry mandeha mody dia teneny fotsiny neny hoe mbola manadio any am-pianarana izy dia tsy afaka niara-nody taminahy. Dia hozy izy finaritra hoe aleo fa endrasako ary elahy dia miaraka tsika ka aleo mihitsy londry io mandeha mody fa za hiaraka amin'ny namako. Dia tsy hitany finaritra izay natao. Dia za zany hozy izy efa sady hody rery dia mbola ataonao mandainga koa. Tsy mety zany fitahiana. Dia hozy izy andana hozy izy ary afaka tsy mandainga indry fa izay tenendry fotsiny fa tandremo sao dia miteniteny hoe niaraka tamin'ny namany izy Dia lasa raika izy finaritra nandeha nody. Nalahelo izy sady nandeha nody rery amin'io lalana feno koriatr'ala maro be. Natahotra izy fa nivavaka izy. Andriamanitra arovy za mba ho tonga any an-trano Soamatsara. Rehefa nandeha nody izy dia jerena ny lery tsy tonga hifitahiana. Gaga neny mitsena eo an-trano. Ohatray fa saiza hifitahiana. Tao ianao rery no mody aty an-trano. Dia misafosafo loha finaritra. Ka misy inona fa maninona ianao tsy miteny. Ka izy angery tsy nety niara-nody taminahy fa saiza izy izany. Hitany neny. Nisalasala izy satria hoe handainga amineny zany. Dia nandinika elaela teo izy sady nikokotra aloha teo. Tsoriko amineny rangaha marina fa za tsy handainga. Tsoriny tamineny raika izy marina. Hozy izy hoe tsy nety niara-nody taminahy izy neny fa lasa izy niaraka tamin'ny namany. Dia nalahelo neny hoe ndry tsy nankatoa zany ilay zanako. Dia rehefa hariva ny andro nitainitainy fitahiana. Matahotra efa alina be ny andro nefa ny lalakalety mbola feno koriatrihatra sady misy alika masika be mihitsy. Matahotra. Dia nandeha izy. Rehefa nandeha izy dia
nisy toerana anankiray misy alika masika de tsy nisy olona tao amin'ny toeran'io. Nandeha izy laniny alika izy rakizy, laniny alika ifitahina. Tomany izy ny tongotra maratra be lalana nefa mbola lavitra. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nifona tamin'Andriamanitra izy. Ozy izy hoe Jesosy mifona, alefa manomboka izao za de hankatoaneny. Rehefa nandeha nody izy de nitomany izy. Rehefa ela de tonga tao an-trano ihany izy. Ineny sy finakitra gaga aiza ihany ary nitentena mafy izy hoe tô mbola tsy tonga ihany. Iny izy iny fa tonga. Napalahelo rakizy neny satria nalahelo mafy izy nahita n'ilay zanany sady nitomany no naratra ny tongony. Rehefa tonga tao an-trano fitahina de avy hatrany izy de nakeny amineny izy. Nifona tamineny izy. Neny mifona neny fa tsy anao tsony tsy anao zay apalahelo aneny tsony fa ankatoaneny manomboka androany. De ozy izy neny hoe hitanao anaka, raha nakatoaneny zao enao raha niaraka tamin'ny anabavinao zao enao tsy lany alika ohatran'izao. Fa zao tsara rehefa tonga saina enao de manomboka izao de ovay ny fomba fijery. Mety izy enao iainy nianatra neny, matoa neny mananatra de fitiavana anao zany. Toy izany ihany koa isika rakizy, rehefa mananatra dada, mananatra neny mananatra zoky eny fa na ny olona eny manodidina antsika ary de fitiavana zay. Tiany isika mba ho zaza endry, tiany isika mba ho zaza mpankatoa. Andeha rakizy ho raisitsika ny baibolitsika de hamaky izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 20:12. Exodosy 20:12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, manajany rainao sy ny reninao mba ho maroandro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Averintsika indray mandeha, manajany rainao sy ny reninao mba ho maroandro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Zany hoe ninina zany rakizy mahazo atsika de mila manaja ny ray aman-drenitsika foana isika. Ary indrindra mila manaja an'Andriamanitra ihany koa. Zao arany andeha isika hoe tsika mbavaka izay toriteny ho an'ny ankizy izay. De isika nondrika ny lohantsika hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao izay satria namenao n'iny toriteny iny. Ankehitriny izahay ray malalo de mangataka vavaka aminao ome fahendrena ny ankizy tsirairay avy. Ampio mba hankatoan-dada sy neny. Tonoina sy angatana amin'ny ara-tsinao Jesosy irery ihany ny vavaka. Amen. Mamakivaky alondrano sy tafiritriana, mitety rano masimbetsy tizay ale. Tambesarankeloka sy fijaliana, nilauzany avatiana. Mamakivaky alondrano sy tafiritriana, mitety rano masimbetsy tizay ale. Itambesarankeloka sy fijaliana, nilauzany avatiana. Andramo casal rehefa tsara Jehovah.
jesosy ty mitantana ny fiainana tsy ho fefika izay eo aminy tsy ho fefika izay eo aminy tsy ho fefika izay eo aminy. Faly miarabanao ny tenako amin'izao dinidinika iarana aminao zao izay andinihana ny teny avy ao amin'ny soratra masina. Iriko raha ohatra ka iaraha fantatra ny amin'ny vanim-potoana izay misy amin'izao fotoana izao zaho sy ianao. Ary izay indrindra no velabelarina eto. Raha ohatra ka ireo mpitety tany, ohatra ireo mpitety tany, dia fantatra fa ny mpitety tany rehetra dia manana mitondra, manana saritany eny an-tanany, manana drafitra ny amin'ny lalana lehany, fantany ny ampahany dihy efa vitany sy izay mbola sisa ataony, fantany meloha ny andro sy ny ora atongavany isaky ny fitodiam-piaramanidina. Noho ny fanarahany tsara izany antsipiriany dia tanteraka amin'ny fotoana marina ny diany manontolo. Raha mpitety tany manerana an'izao tontolo izao no makafepetra toy izany. Mihoatra lavitra noho izany ireo zanak'Andriamanitra. Mandritry ny dihy mahazendana ataony atratrarany ny faritra farany dia manana saritany izay tanteraka indrindra izy, ny Baiboly izany. Ary koa manana drafitra mazava dia ireo faminaniana avy ao amin'ny tindromandry izany. Indrindra ny tiako hodinidinihana miaraka aminao. Manao ahoana tokoa moa ny vanim-potoana izay iainana amin'izao fotoana? Aiza ho aiza eo amin'ny tantara ny zanak'olombelona ankehitriny. Manasanao aho handinika ny bokin'i Daniela eo amin'ny toko 2 sy ny bokin'i Daniela toko 7. Raha mitodika mijery ny lasa ireo mino dia mahazo toky rehefa mandinika ny fahatanteran'ireo filazana natao anarivo ny taona lasa mialoha izany. Daniela toko 2 dia tantara mpanjaka iray malaza. Mpanjaka iray malaza izay mpanjakana firenena ny fehiny izao tontolo izao. Tsy izay izany fanjakana izany, tsy izay izany mpanjaka izany, fa fanjakana Babiloniana. Ary ny mpanjakany dia Nebukadnezara. Io amin'io Daniela toko 2 manontolo io dia ahitantsika nofo mahazendana izay tsy tsaroany le mpanjaka akory rehefa maraina ny andro. Ary tsisy afaka nanazava izany ny olon-kendriny izany firenena izany. Ary dia teo no nidiran'Andriamanitra tsehatra mba hampahafantarana fa iza no mifehy ny tantara. Manao ahoana ny fiafarany tantara. Ho aso anao dia zava-dehibe ny mahafantatra an'izany. Raha mamaky ny eo amin'ny Daniela toko 2 ka ny 9:20 isika dia ho hitanao. Daniela toko 2 ka ny 9:20. Misy olon-kendry anankiray tao amin'izany firenena izany
Daniela babo izy io kanefa dia nanana toerana ambony tao amin'ny fanjakana zany firenena nahababo azy zany. Dia izao no nambaran'Andriamanitra taminy Daniela 2:7. Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina zany zava-miafina izany ka dia nisaotra n'Andriamanitra ny lanitra Daniela. Eo amin'ny andininy 7:20 ao amin'io boky ihany dia izao koa no nambara. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Fantatrao tsara izany fa miresaka ny any amparany ity zava-niseho tao amin'ny fanjakany Babilôna ity. Lay nofy lehibe nahazo an'ilay mpanjaka mampirisika anao hamaky ny toko manontolo satria tsy ho vita eto izany. Dia ho hitanao ny tantara mahakasika ity firenena malaza ity. Ka anome ohatra isika. Miainga avy amin'ity Daniela 2 ity. Anome ohatra isika ny amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana. Ho hitanao ao ireo fifandimbiasa mpanjakana tanteraka arabaky teny. Le voalohany, andingo ilay fanjakana voalohany voalaza tao amin'ity Daniela 2 ity. Le fanjakana voalohany nanjaka nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny 730 talohan'i Kristy. Fanjakany Babilôna ny voambara eto. Teo ambany fifehezany Nebokadnezara. 100 taona talohan'ny nofo io dia ilay tanàna volamena no niantson'Andriamanitra azy. Andeo vakinana eo amin'ny Isaia 4:20. Isaia 4:20 ary ny andininy 4. Isaia 4:20 dia ny andininy 4 dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Isaia 4:20 ny andininy 4. Dia hataonao izao hoateniny amin'ny mpanjakany Babilôna izao. Hia, mitsahatra ilay mpampahory. Eny tsy ao intsony ilay tanàna volamena. Eto amin'ny noty ambany dia ilay tanàna volamena toy izay mampandoa hetra. Be dia be ny lesona azonao raisina amin'ity tantara ity kanefa eto dia ilay fifandimbiasa mpanjakana no resantsika. Ahitana hoe aiza ho aiza zany tsika zao eo amin'ny tantara. Ilay tanàna volamena. Babilôna nanam-pahefana amin'ny tany rehetra. Naseho an'ilay mpanjaka. Eto amin'ny Isaia izy dia aseho ny fahalevonany. Ho levona izany tanàna izany. Izany fanjakana izany. Fa andeha jerentsika ilay faharoa. Ilay fanjakana faharoa. Izay maneho ny fanjakana Mediana sy Persiana. Io fanjakana Mediana sy Persiana io no naharesy ny Babilôna ary nanjaka nanomboka tamin'ny 730 ka hatramin'ny 430 talohan'i Kristy. Eo amin'ny iverinao amin'ny bokin'ny Daniela isika ao amin'ny Daniela 2 ihany dia ny andininy 730. Daniela 2 andininy 730. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany lohany anao ary isy fanjakana fahatelo koa izay varana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ireto fanjakana mifandimby reto dia nanam-pahefana amin'ny tany rehetra. Le fanjakana faharoa nanomboka tamin'ny 730 ka hatramin'ny 430. Dia ny farana ihany koa. Ny farana. Ny fanjakana fahatelo, fanjakana Grika izay notarihan'i Aleksandra lehibe nanjaka tamin'ny 430 ka hatramin'ny 470 talohan'i Kristy. Tao anatin'ny 10 taona monja no nanafian'i Aleksandra lehibe an'izao tontolo izao. Mpanjaka mahery.
fanjakana matanjaka. Fantatsika ny hafarana izany mpanjaka zany fa vao tanora eritreriny dia nandao an'ity fiainana ity. Dia namena an'ireo jeneraly ny efatra ny fanjakana. Kanefa dia nodimbiasa ny fanjakana fa efatra. Fanjakana Romanina. Izay nanomboka tamin'ny 470 izany fahefana lehibe maneran-tany zany talohan'i Kristy ka hatramin'ny 470 tao aorianan'i Kristy. Ireo fifandimbiasa mpanjakana ireo tsy ireo loatra no tena ifantohan'ny resako sy ianao fa indrindra ny aorianan'ireo fanjakana ireo. Ny aorianan'ireo fanjakana ireo. Daniel toko 2 ihany no jerevantsika. Aorianan'ireo fanjakana matanjaka ny fehany izao tontolo izao ireo, inona no miseho? Inona no hiseho? Voalohany aloha tsisy tsony fanjakana tokana hifehany izao tontolo izao. Na inona ezaka atao sy mbola hatao. Vakitsika ny Daniel toko 2 fa 270 Daniel toko 2 fa 270. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny rasa-tongotra fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa isy herim-by eo aminy satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao. Fanjakana mizarazara, malemy sy mafy no hitantsika manerana an'izao tontolo izao. Ahoana re ny fiomanantsika amin'ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity? Satria efa eo isika izao, tsy any amin'ny fanjakana babiloniana intsony tsika, tsy any amin'ny fanjakana mediana sy persiana, tsy any amin'ny fanjakana grika, tsy any amin'ny fanjakana romanina, fa fotaka sy tanimanga sy vy. Fanjakana mizarazara. Eo amin'ny 470 ary nahitantsika ny fizotran'ny tantara. Daniel toko 2 fa 470. Inona no iseho aorianan'ireo fanjakana mifehana izao tontolo izao ireo? Ary izao ny fovaky ny teny ary. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa. Fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levolony fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Te hiteny aminao manokana ako. Raha ambara fa amin'ny andron'ireo mpanjaka eo amin'ny tongotra izao tsika raha ilay nofo lehibe nasehoan'ny mpanjaka Nebukadnezara. Amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Manasanao andinika ireo famantarana ny fiavian'io fanjakana tsy ho rava mandrakizay io. Manasanao andinika ny famantarana rehetra. Ao amin'ny Matthieu toko 4:20 dia milaza famantarana marobe. Fa saingy eo amin'ny 5:20 no vakitsika. Matthieu toko 4:20. Matthieu toko 4:20 dia ny 5:20 ihany no vakitsika. Amin'ny anaran'ny Tompo dia hozy izy hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro masinina, ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Eo koa dia misy famantarana zay efa tanteraka. Fantatrao ve fefa niseho ireo sy ireo famantarana ireo? Ny masoandro maizina tamin'ny 19 Mai 770. 770, 19 Mai. Ny mpikaroka dia nahita fa tsy hay hazavaina io fahamaizinana io. Le kintana niraraka tamin'ny 13 Novambra 1370. Ary le horohorontany lehibe tamin'ny volana Novambra, voalohan'ny volana Novambra 1570. Tanteraka avokoa ny famantarana rehetra. Ary manasanao hamaky ny Matthieu toko 4:20 ireo famantarana hafa ahafahana mamantatra ny vanim-potoana misy atsika. Maniry ho anisan'ny olom-pirenena amin'izany fanjakana haharitra mandrakizay izany ve ianao?
maniro anisan'izany olo-pirenena zany ve mazava ny taridalana omeny tompo, mazava ny taridalana omeny tompo anao ao amin'ny teniny. Maniry indrindra no mbola iarahanao, iara-mandinika ny taridalana atongavana any amin'ny fiafarany ny dianao. Eo mpamaky vakina zany dia zany. Tiako raha ohatra ka iarahako aminao ny mamaky an'ilay teny ao amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7 ka ny 9:1-3. Isaia 1:7-3. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa zay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Izany teny zany dia tiako raha ataonao zava-misy eo amin'ny fiainanao. Miandry an'i Jehova. Satria nahoana moa? Amin'ny Apokalipsy 2:20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afaingana. Amen, navia Jesosy Tompo. Manasanao hiandry an'io tompontsika io. Ho afaingana izy. Eny ho afaingana izy. Misaotra Tompo ny amin'ny teny fampanantenana, ny teny fikasana, fa hamarana ny tantaran'ny tany tokoa ianao. Tsisy fanjakana handimby intsony ka hifehy izao tontolo izao, fa ianao le fanjakana haharitra mandrakizay. Ka irinay iray no anisany zany olo-pireneny fanjakanao zany. Koa ampitomboany finoanay mba haretanay hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.